Misa enina indray no namonainy vokatry ny valanaretina Covid-19 ny 20 aprily araka ny tatitra isan'andro tao amin'ny haino manjerim-panjakana Androany Zoma. Avy eto Analamanga ny 4 ary iray avy ny avy any Matsiatrambony sy Amoron'i Mania. 700 noho izany ireo efa lavo n'ity valanaretina ity hatramin'ny nidirany teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Raha ny tranga vaovao voamarina kosa dia miisa 700 izy ireo ny 20 aprily araka ny tatitra hatrany. Ny 520 amin'izany dia avy eto Analamanga izay fatra mbola ahitana ny tranga betsaka indrindra hatrany. 5 avy any Atsinanana, 7 avy any Diana, 12 avy any Aloatra Mangoro, 2 avy any Sava, 12 avy any Atsimondrefana, 2 avy any Menabe, 10 avy any Analanjorofo, 2 avy any Anosy, 1 avy any Orombe, 10 avy any Itasy, 20 avy any Vakinankaratra, 20 avy any Matsiatrambony ary 7 avy any Androy. Miisa 5,704 amin'izao fotoana izao. Ireo manaraka fitsaboana manerana ny Nosy ary sokajiana ho marary mafy ny 1,700 amin'izy ireo. Naantony filohan'ny Federasiona Malagasy momba ny baolina kitra, Raoul Arzaka Rabekoto ny fifanarahan'ny federasiona tamin'ny Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipa-pirenena Malagasy amin'ny baolina kitra. Na dia teo aza ny tsy fanekeny maronisa izany fanapahan-kevitra izany ka tsy nisian'ny marimaritra iraisany dia nanapa-kevitra mitokana ny filohan'ny federasiona. No mariny tao anatin'ny taratasy manazava ny antony nampiantonany Nicolas Dupuis fa amin'ny mahafiloha azy dia izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ny raharan'ny federasiona sy ny baolina kitra eto Madagasikara ka rehefa misy io izy ny fihetsika tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpikambana sasany ao amin'ny komity mpanatanteraka dia mandray ny andraikitra ao. No tanisainy tao anatin'io taratasy io ny karazana adisoana heveriny fa nataony Nicolas Dupuis ka nahatonga azy andray fanapahan-kevitra ampiantona ny fifanarahana amin'ity teknisiana frantsay ity. Anisan'izany ny fahadisoana teknika sy taktika teo amin'ny fanomanana ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika sy ny tsy tena fifantohana tanteraka amin'ny asa mahampanazatra azy na koa ny fanimbana ny endriky ny federasiona eny amin'ny tambazotra tserasera sy ny gazety. Mikisaka aloha izany Nicolas Dupuis ary tsy mandray karama mandritra ny fiantohan'ny fifanarahana. Ahafahan'ny ekipa malagasy miatrika izay lalao rehetra ho avy dia nanendry ny Eric Rabesandratana, mpilalaon'ny PSG teo aloha ary mpanazatra any Etats-Unis anazatra vonjimaika ny Barea ny filohan'ny federasiona. Ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona marefo toy ireo diabetika sy manana tositra ambony no hisitraka voalohany ny vaksiny hiadiana amin'ny Covid-19 araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny fitsaboana sy ny fisorohana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny pejin'ny ministera. Manaraka izany avy eo ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpiasa mifandray matetika amin'ny zokiolona sy ny mponina eny fotony. Ireo olona efa lehibe mihoatra ny 70 dia tafiditra ao anatin'ireo laharam-pahamehana ihany koa. Mbola mandalo dingana maromaro kosa ny fanaovana vaksiny an'ireo mihoatra ny 12 taona araka ny fanazavany. Hita hoy izy fa anatin'ireo matin'ny valanaretina dia olona manana areti-mitaiza toy ny diabeta sy ny fiakaran'ny tositra no ankabeazan'izy ireo ka izay no antony anaovana ho laharam-pahamehana azy ireny.